tokana tao loraketiko atao anova fianako ray manontolo osory atratra ny fahamarina ny fanosorany teninao tsy ahita fa tsy lazainao miango ka ny voninahitra dia manao reno manaka zay mitenena Jehovah fa vonikeno mpanomponao amin'ny anarana Jesosy amen. Tegisika eo an'Andriamanitra Alléluia. Teneno akaikinao miaina mahagaga isan'andro aveleno zay. Jereo tsara masakiko miaina mahagaga isan'andro. Hitanareo ha? Kajy n'Andriamanitra, kajy n'Andriamanitra tamin'ny tontolo ara-panahy na tonga anao olona nateraky indray hitafin'ny natiora mpamoronan'Andriamanitra ao anatinao ny alalan'ny fanahiny tao tsara otrano tanazemena programa n'Andriamanitra ilay fa tsy valibavaka valibavaka mantsy a dia mitsahatra hatreo amin'ny diga ny faniriana sy ny faritra ny faniriana anananao amaha-olombelonanao fa ny programa n'Andriamanitra kosa tsy sidirany vavaka ao sana am'le hoe nisy taontsika zao mieritreritra sy misaina fa raha tsy mivory be dehibe mangataka amin'ny fanamasina dia tsy hidiny izy eo amin'ny fiainanao tsy ny vavaksika ao anatin'ny fiombonana no ampidina amin'ny fanamasina fa valim-bavaka Jesosy zangataka amin'ray izy dia izy ampianareo valim-bavaka Jesosy fanomezana anao fanamasina tanareo lay misy zavatra tompony ananatsika fa tsolom-panahy ao ambadiky ny fahendrena hoentsika miatika nireo fahamarinana ny amin'ny zavatra efa vonona natao tao amin'ny Kristy ho atsika azosika raisina azosika isitrahana azosika aseho azosika isan'andro isan'andro iainana amin'izao tany fandalovan'izao sy amin'izao toerana misy antsika izao amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika ao anatin'ny fahateram-baovao zao dia misy fiainana vaovao natiora mpamoronana vaovao tsy mitovy amin'ny teo aloha mihitsy ianao zao teo aloha le olona tsotry reny rehefa misy aretina mafy dia misaina ny ho faty zany zao le fisainana taloza avy taotrao zany zao le fisainana taloza avy fotsy izy ny baiboly ny olo amin'ny Kristy dia olo vaovao mitafy natiora vaovao satria manana fanao vaovao sy manana ny Kristy ao amin'ny fiainanao tsy mitovy amin'ny talohantsony taotrao tsy mitovy amin'ny talohantsony mihitsy fomba fiainana fomba fisainana fomba fanao ao amin'ny tontolo mpamorona vaovao io dia mivan'Andriamanitra endrika ara-panahytsika hitovy aminy inona hoe hitovy aminy ny fironony ara-panahytsika hitovy aminy fanamasina ianao zany manan-javatra goavana be ao anatinao fa zao mahatonga an'ilay izy tsy miseho sy mahatonga an'ilay izy tsy aseho satria antony anankiroa na ianao tsy vonona na ianao tsy vonona na ny finoanao tsy présent ara-potoana na le fahatakarana mihitsy ny mbola tsy feno ao anatinao dia lasa sakana tsy ahafahanao mandroso misitraka an'ireo arem-pahasoavana tsy hitalany nataon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anao anao ny ariva hosokafan'Andriamanitra ny masom-panahytsika ary za tena mino
roapolo 50 isan-jato mihoatra amin'ny 100% androany arivo amin'ny alalan'ny teny izay ho zarainy eto hosokafa amin'ny fanamasina ny masom-pananao dia tsy ianao iotsony a le mpino reraka mandalo ady fa le olona mandalo ady mitsika mahita fangasena mandrakizay somary ateka lalina lavitra matra no famoronana voalohany le famoronana faharoa ho sisy andriamanitra mifanaova avao izy ny ataoko anatinareo sy loko fonofo izy ny fovato fonao ho vaky fananao ho vaky zany no fampanantenana Ezekila 36:26 hatramin'ny 5 amin'ny roapolo izy izy nyfantany napetraka ao anatinao hoe fantatro zany pastera fa ahoana ny fomba ahafahako mena sy misitraka an'izany natiora vaovao zany zany foana nytorinao izy nanany natiora vaovao ao Kristy olo-baovao hoe olona nateraky indray tena mitafy ny fahatsarana Kristy efa zany foana ny resantsika eto isaky ny azoma fantatro zany fa ny fomba ahoana nisy trahako an'izany tsotra le izy raisy miteny ty raisy miteny fataro Andriamanitra fa zay zavatra rehetra nataony ato anaty baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsia ka voavakinao hitanao fa nitranga dia apany ateo ny sainao fa possible eo amin'ny fiainanao nitrangan'le izy vita nao le izy amin'ny alalan'ny fanahy Kristy ao anatinao sy ny fanampiana amen zavatra faran'izay tsotra ny takian'Andriamanitra zavatra faran'izay tsotra ny takian'Andriamanitra voalohany fanekenao nao le tsika ijery ohatra n'izy Andriamanitra rehefa miresaka amin'ny olona ndao raha sika kely vetivety ny tantaran'i Mosesy ao anaty baiboly raha madinitsika ny Korintiana voalohan'ny Korintiana 7 dia Andriamanitra nanome olona fanomezam-pahasoavana manao fahagagana fa tsy nanome olona fanomezam-pahasoavana miandry fahagagana ny olona miandry fahagagana dia miandry ny famondram-polo ny mahagaga eo amin'ny fiainana ohatra le olona narana valam-telopolo taona efa tena ela ny fanantenana tao anatiny misy fa izy miandry fahagagana nefa tsy zay le fanomezam-pahasoavana nomeny fanahy fa manao fahagagana ny fahagagana zavatra atao fa tsy andrasana asa atao ny fahagagana tsy misy fanomezam-pahasoavana miandry fahagagana zany atao anaty baiboly dikan'izay aza miandry fahagagana ianao tonga eto tsika hiaraka hiasa ao amin'ny fanahy ampitanga fahagagana satria ny fahagagana ao izy amin'ny baiboly zavatra atao fa tsy zavatra andrasana eno tsara zavatra anankiray voalohany ataovy ao anatin'ny sainao dia tia secret anankiray ty mijoroa ampinoana eo amin'ny toerana zay lazain'Andriamanitra fa misy ianao mijoroa ampinoana eo amin'ny toerana zay lazain'Andriamanitra fa misy ianao ao amin'ny Kristy dona tsika eritreritry mila mino ianao an'izao zavatra zao mila mino an'izao ianao noforono fahagagana ianao zay vao mety le izy zany no mahatonga n'Andriamanitra mandany fotoana miona amin'ny Mosesy aloha vao naniraka azy satria ny important amin'Andriamanitra tsy Mosesy mandeha miasa tsy mahafantana zay tokony ataony fa ny fandresen-dahatra ao anaty fiomanana alohan'ny andran'Andriamanitra azy anao zavatra goavana tsy mahareteka ao n'Andriamanitra raha izany ny Exodus 4 vetivety nandininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 amin'ny Exodus 4 ndao tsika ijery tsara vakiko tsara le izy dia mieny daholo tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary namaly Mosesy ka nanao hoe tsy noa mihitsy izy na iainy ny feo fa na hoe tsy niseho taminao Jehova ary ozy ova taminy inona moa iny tananao dia novaliany hoe teny ty ary o Jehova atsipazo amin'ny tany ariny dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga mena rano dia nandositra azy Mosesy ohatra hoe Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainan'ny Mosesy amin'ny voalohany aloha zavatra tsy ampoiziny misy dingana le izy nandray le fahagagana aloha amin'ny voalohany isehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny fahagagana zavatra tsy ampoizinao tsy afaka mikomandy fahagagana kory ianao fa ampianarin'Andriamanitra dia anao manatrika le izy dia ohatra hoe disipletera dia anao raha mandosina satria tsy ampoizinao hoe vadika mena rano hitanareo Andriamanitra
Mosesy hoe zavatra ohatrohatr'izao ka tao an'ny zavatra tiaka isehoana ampanekena ny fahavaro amporofo hita maso maha olombelona aminao le olombelona ho ampiasaiko io isehoana zavatra marety dia ozy izy Mosesy na tsipy le izy raha izy am'izay lasa izy mitsoaka aloha raha miteny mametra-panontaniana nino ve Mosesy nino zavatra hitranga ve Mosesy hoe tena zao zavatra mety izy Andriamanitra ry hitanao amin'ny romemy eo eno ny feoany zao mbola tsy tao anatiny Mosesy le fatra-pahafenona mahazaka zato isan-jato ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra azy ny rana izy toanina tao famantarana sy fahagagana fa tsy mbola afaka ny baiko famantarana sy fahagagana tsy marety eka ao an'Andriamanitra mihaino tsara hoe alleluia ndaso am'izay toizatsika le izy dia ozy izy Jesosy ozy izy Jehovah ary o Jehovah tamin'i Mosesy ainjiro ny tananao ka raha iso amin'ny rambony iny dia nanisitra ny tanana izy ka nandray azy dia tonga tena teo an-tanany ndray izy nampianarin'Andriamanitra izy andino fadimy mba inondreo fa efa niseho tao aminao Jehovah Andriamanitra ny razana dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba andino fahenina ary koa Jehovah taminy atsofoy tratranao ny tananao dia natsofony teo tratra ny tanany ary natsofony dia indry efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny ora-panala ary ndray izy atsofoy eo tratranao ndray tananao dia natsofony teo atratrany ndray tanany ary natsofony teo tratrany dia indry efa tonga tahaka ny odindray izy ary raha tsy ino anao izy ka tsy haino ny feon'ny famantarana voalohany dia hiaino ny feon'ny famantarana aoriana izy ndiny vasivy raha tsy ino zany famantarana roa izany azy izy na hiaino feonao dia akarano avy aonely ianao ka hidinao amin'ny tany maina ary lay rano alainao avy aonely dia ho tonga raha eo amin'ny tany maina andiny fafolo ary Mosesy tamin'i Jehovah tompo fona aminao olona tsy mahay mandahateny na hatrany alohana hatramin'izao hitenenanao amin'ny mpanomponao zao azy fa votsa be ny vavako sy niata-piteny hitanareo Mosesy zany rehefa miteny dia ohatran'izao ohatra hoe tain'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra zany fomba fiteny Mosesy dia izy hoe tahina tsy mahay miteny dia andiny faraikambin'ny folo ary ohatsy efa taminy iza moa nanao vavan'ny olona ary iza moa nampahamoana na mampahareniny na mampahiratra na mampahajamba tsy sa Jehovah ko ankehitriny dia mandehana fa izah nomba ny vavanao ka hanoranao zay holazainao dia jereo ny 1:10 fa hoy izy tompo amifona aminao irao zay tianao irahana dia jereo nirehitra tamin'ny Mosesy amin'izay mifahatezeran'i Jehovah ka hoy izy tsy ao ihany varona le vita rahalahinao fantatro fa mahay mandahateny izy ary indriko avy hitsenanao izy ko rehefa mahitanao izy dia mifaly ny fony eno amin'izay le izy hitanareo mba tonga fandresen-dahatra hifanaraka tsara ny zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina dia mila miresaka aminy ianao manaiky aino azy miomana tsara toan'ny Mosesy zay mahatsara ny fitokanana sy fiainonan'Andriamanitra alohan'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra anao isaky misy dingana dia misy zava-baovao isaky misy zavatra tian'Andriamanitra atomboka dia misy zavatra mbola tsy fantatrao mila mianatra eo tombotry ny tompo ianao miaino azy mamantatra ny zavatra tiany ampanaovina tahaka ny Mosesy dia amin'ny fotoana itokoananao no ampianarana ianao tsy marety eka amin'Andriamanitra nisitaka aloha Mosesy abiatiny izy Andriamanitra dia tonga izy nakany Sinay hiaino azy sy andefa ampianarana avy aminy nandresy lahatra ny Mosesy Andriamanitra tety jereo fa fandresen-tahatra rano fotsiny jereo fa afaky namaly sy nantany Mosesy rehefa niresaka tamin'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra reny no miresaka mahazo miresaka fa tsy hoe kabary tsy valiana akory ozy Andriamanitra aniraka anao dia ozy izy zany ozy izy mbola tsy mahay miteny raha zay fotsiny teneny dia ozy Andriamanitra eny tsy olan'izany fa iza moa nanao vavan'ny olona iza nanao vavan'ny olona ozy Andriamanitra tsy olan'izany afaky miteny ianao dika zao problème natezitra n'Andriamanitra tsy hoe Mosesy tsy mahay miteny ka nandà rehefa niraha fa izy tsy nanaiky anatanteraka an'ilay asy fa ho lafy irahana
tonga dia tezitr'Andriamanitra. Hitanareo a ianareo hoe mieritreritra hoe tsy naneno Mosesy taty aoriana rehefa nanomboka reta fahagagana be dia be amin'izay. Zara roa ny ranomasina mena tena tonga tany amin'ny Farao izy naombo mandrakariva. Teo izy vao nanenina naninona ry ara-nanaiky tamin'ny fotoana teninan'i Jehovah fa matona niraka izy dia efa vonona anendriny lelana hiteny mazava eo anatrehan'ny Farao. Hitanareo ny problema mahatonga ny olana io tsy mety miva mihitsy dia tadikio tsy hampanomponao an'Andriamanitra ny fiainanao. Ninona zavatra eo ny fiainanao ka omenao an'Andriamanitra sy hampanomponao azy dia anjara an'Andriamanitra no mikarakara ninona tsy hoentinao mambavaka azy tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Zavatra mitranga teto dia zao ny finoana teto a tsy hoe mifanakaran'ny problema niezaky ny nanakatra Mosesy hoe amin'ny fomba ahoana ny hatateraka an'izany fa tsy miaino ny fomba tsotra dia nahatateraka tamin'ny fandresen-dahatra fanekena tsotra amin'izay zavatra sain'Andriamanitra mpanaovina ny atao hoe finoana. Fanekena nahatateraka amin'ny fomba tsotra izay zavatra sain'Andriamanitra mpanaovina ny atao hoe finoana. Fanekena tsotra izay lazain'Andriamanitra ny amin'ny zavatra mombanao ny antony nanaovany ianao koa zay koa ilaina fantatrao zay iza ny manatrika iza naniraka iza mamboatra ary inona ny tanjony amiko. Misy aminy Andriamanitra matory teny fa ianao io dia fahagagany eto ambony tany ny antom-pisinao. Jesosy ny teny zany ianao dia fahagagany eto tany ny antom-pisinao. Ny finoana dia fototra sietsika mahagaga maneho ny antom-pisinao amprofita maso manoloana ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao. Alleluia. Andriamanitra tsy mahita Mosesy tsy mahay miteny zany avy Andriamanitra tonga dia maniraka hoe mandeha dia miteny eny. Tsy hitan'Andriamanitra koa tsy mahay miteny izy satria amin'Andriamanitra ny fomba fijeriny matoa misy vava natao hiteny, matoa misy maso natao ahity, matoa misy sofina natao handeha, matoa misy tongotra natao zany Andriamanitra rehefa mifanatreny. Zay Jehovah Andriamanitra ny teny ny Mosesy zay ny Andriamanitra Abrahama sy Jakoba ny Andriamanitra Isaka eto izy anariva amin'ny fanatrena eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay Andriamanitra zay tsy mahita. Hitanareo ozy izy ny Baiboly zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao, zavatra rehetra hainy mino atao. Dikan'izay ny finoana dia hitondranao amin'ny alalany finoana no hitondranao any amin'izay tontolo rehetra vitan'Andriamanitra na inona tsy marety. Tony eo kaikinao azonao ve zany zavatra zany averenao azonao tsara ve zany zavatra zany. Amen. Dikan'izay raha Andriamanitra tsy mahita dia tsy tokony hitan'ny Mosesy koa izay zavatra tsy hitan'Andriamanitra. Ny réalité dia milaza fa votsavavy izy fa ilay Andriamanitra vérité Jesosy ny fahamarinana mahita mahiteny izy rehefa irahana. Nderay misy zavatra eritreretinao fa tsy vitanao nefa mpanaovin'Andriamanitra anao fa raha ekenao amin'ny fomba tsotra ilay izy dia azagaga raha mitranga ilay fahagagana tsy mareteka. Zany Andriamanitra zany dia tadio tena hafa izy rehefa miaraka aminy ianao sy mahalala azy. Mila mino ianao zao zavatra mitranga zao fa ny foronony ianao eto tany ny famantarana sy fahagagana. Zay mihitsy ny antom-pisino, zay ny antom-pisinao. Amen. Marka 9:7-10 Jesosy dia niteny ozy izy zao ozy izy ny famantarana manaraka an'izay mino amoaka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia sotra mahafaty izy dia tsy hampaninona azy zatra apetra tanina marary dia misitra ndray Jesosy tsy miambamba miteny azy zany Jesosy ny fahatarana andreo mino ary eo ohatry ny dia miresaka eto izy mampianatra zao ny fahatarana anareo satria nareo tsy rehetra zany mino azy nareo reo a dia zao androka dia minarako nareo izy dia anaiky ny devoly teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainareo nareo teny tsy fantatra aolina zay koa andray menarana nareo dia manaiky reny na dia inany zava-mahafaty eto dia tsy hampanina anareo zany dia be dia be ny manao amainina tsy hampatakarina ne zany lazainy Jesosy mahafinaritra fotsiny hoe zany olo lazainy zany olo tsy hoe zany no lazainy fa zay le fahamarinana amatarana anao sy mampiavaka anao eto antany amany. Zavatra iray no hoe fantatrao fa zavatra mbola hafa
mihoatra no hoe inonao le izy. Ny fahamarinana fantatrao mampisika anao, fa ny fahamarinana inonao isitrahanao, misitraka ny vokatra ianao. Dingana voalohatra rehefa mitena Andriamanitra dia zao ny atsapana fa manomboka tafiditra le izy. Mampifaly anao zay lazay ny Baiboly, le fahalalana voarainao, mampientanentana anao, mamelona ny fanantenanao ao anaty. Dingana voalohany zay. Dingana faharoa, maniraka anao le zavatra fantatrao, anao zay asain'Andriamanitra ataonao amin'izay tsy takatry ny saina, amin'ny alalan'ny teny voarainao avy aminy. Zay ny atao hoe fahagagana. Ao amin'ny Hébreux toko 4:2 ozy izy ny ten'Andriamanitra. Nao le sika kely ohatran'inona zao fahafantaranao an'io teny io. Hébreux toko 4:2 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tao amin'izay nandretanareo izy. Dinga ny vokatra hoentin'ny teny isitrahanao amin'ny fahagagana dia misy ifandraisany amin'ny finonao zay ten'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao. Marina fa Andriamanitra mpamorona izy, fenao mila mino fa mbola mpamorona mandrakandroany izy, ary eo amin'ny fanateny afaka manao asa mpamoronana izy. Rehefa inonao zay teny zay, vokatsy ho ambadiky le teny mpamoronana hatrany amin'ny Genesis, averin'Andriamanitra eo amin'ny fanateny ohatra ny andro any arivo eo amin'ny fiainanao tsy marina. Hitanareo, filazantsara raha ihany mitoriana amin'ny olona rehetra, fa misy dingana tsy atakaran'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra, nefa isy tany sasany le izy na tsy nohon'ny hafa azy. Io teny io dia mazava be voalazy, fa isika kosa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy. Tsy nahasoa azy akory le teny, reny le izy tsy nahasoa azy, satria tsy présent ara-potoana ny finoany tamin'ny fotoana ny teren'Andriamanitra. Nareo Jesosy zao teny, nareo ve mieritreritra fa ny mpanompo izay ny rahan'i Jesosy amin'ny ranony sy ny tao an-trano zay tany n'Andriamanitra zany ampiasainy amin'ny fomba mahagaga dolona tsy apôstôly azy. Tsy voatery rehefa manomboka misy malemy mitsangana no safantomponao dia androanao miala pastera fa rapitsina maso promotion apôstôly, manomboka tokony apôstôly amin'izay fa misy malemy teny mitsangana ampy fepety. Non, tsy apôstôly le tokana, tsy mpanompo hitatao tonga dia andana fianorano siny. Reo zany le olona serveur tsotra, tena le tsotra. Fa rehefa nanao izy raha izay Jesosy nataony, le tenin' Jesosy mampitranga le fahagagana fa tsy titre apôstôlika tsy marety akao anaty. Hitanareo, mifampiporan'Andriamanitra tsy ao amin'ny tanjona ametrahanao ny tenanao eo amin'ny toeram-panompona misy anao, fa ny fampiporan'Andriamanitra dia vokatra mamaly amin'ny fahatokiana, voteraka avy amin'ny finoana, anatanteraka tsy misy fiapetra izay zavatra asain'Andriamanitra ataonao. Andro ariva zao raha miteny aminao Andriamanitra hoe tsy tokony ho sainsainao anatinao intsony ao anatin'le olom-baovao, amin'ny olom-baovao anao nieritreritry sy isainao hoe arary ianao. Tony akaikinao izy miteny aminao fa marary ianao, ianao tsy marary zany, salama ianao. Halleluja. Fa fisainantsika indraindray le olona taloha be, averenao le olona taloha be averena, iny ihany ny tonga ao amin'ny Kristy hoe dia tsy miseho le olona vaovao. Androany ariva foasiko le olona vaovao, ary fantatra amin'ny titakarivo ty fa olom-baovao mavitika miaina fahagagana fomba tsy takatry ny saina zay rehetra tonga eto amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta. Hitanareo Alleluia. Hitanareo nisy olona tonga zao tany an-trano, tsy tononoko ny anarany, ho avy fotoana tsy maintsy ijorova olombelona mainy tamin'le hoe fitahina tonga tampoka eto izy eto, ary soran'Andriamanitra vao tonga tany ampiasana dia ozy izy ny lehibe, ianao ataoko chef de service, fitahina tonga tampoka zany. Amen. Hitanareo ho an'izay mandray an'le teny, minana an'le teny dia misitraka vokatra le teny, satria le teny toriana eto tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra. Tsy voatery ho takatry ny sainao zay fahamarinana zaraina, fa le Andriamanitra tompony teny manamarina amin'ny fanambarana, mavita tamin'ny famoronana ny zavatra tsy misy ho tonga misy ny fahevan'ny teny. Dikan'izay iny eo amin'ny fiainanao le Andriamanitra ny teny sy le teny lazain'Andriamanitra tokony inonao sy raisiko amin'ny fanatrehana
tsy ampy vela izy ampitanga le vokatra mahagaga eo fiainanao kely loatra raha fiainanao rery midirin'Andriamanitra tsehatra rasy ny anjaranao minozy lazain'Andriamanitra mbo mahita ny tenanao amin'izay toerana tian'Andriamanitra ametrahananao fa hiavaka eto amin'ity tany ity ny fihevaranao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Finoana dia maneho amintsika ny hery ahafahantsika mandroaka devoly. Zao famatana aminaraka an'izay mihitsy amoaka demony amin'ny anarako izy. Ny olona mamoaka demony zany na tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra azy dia ekeny devoly efa mandroaka demony ampinono ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na tsy misy teny tsy fantatra azy dia ekeny. Be dia be ny finoana mpino tsy mino teny tsy fantatra. Tsy mino teny tsy fantatra izy fa mandroaka devoly izy dia afaka tokoa ny demony ary manaiky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao aorin'le mamoaka demony amin'ny anarany ekeny devoly ny fandroan'ny olona mino devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny teny tsy fantatra kosa maneho dingana ambonimbony kokoa amin'ny fahafenoan'ny fanahy tahaka ny apôstôly tamin'ny andro Pentekoste. Ka mino retina dia mbola tsy feno fanahy masina aza dia afaka mandroaka demony. Fa rehefa feno fanahy masina zay dia miditra amin'ny dingana manaraka. Manomboka miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia miroso amin'ny dingana manaraka toy ny hoe mandray menarana misotra mahafaty dia tsy hampaninona anao zany satria ny fahafenoan'ny fanahy ao anatinao dikany hoe feno fanahy tsy fahatra anankiray ny toeran'ny fanahy masina fa ny rahanao mikorianao amin'ny rahanao ny herin'Andriamanitra. Amen. Ny tananao dikany fahafenoan'ny fanahy ianao amin'ny bloky ray manontolo mihitsiny no hery mandehandeha. Mamidy ianao dia mamidy le hery, mijery ianao dia mijery le hery, tananao mikopaka koa le hery. Hitanao le dikan'izay ny fahafenoan'ny hery ao anaty no mahatonga ny fahefana hita maso amin'ny famotena tiany devoly atao tsy ambinina eo fiainanao azy automatika. Misy zavatra tsy voatery hoe hoentinao mamavaka sy tena antolianao vao mitranga. Fa misy zavatra mitranga ho azy tsy angatahana le vokatra rehefa miasa manatinao le fahatokiana sy fijoroana tahaka izay nananany olona teo alohanao. Misy olona ato anaty baiboly manana zany fomba fitsery zany dia succès be mihitsy mamaky baiboly. Amen. Ndao tsika mietrehitra hoe ianao zany ohatran'ny hoe centre na grossiste ngeza be mpizara fahagagana ny antom-pisina hoe totany amany. Zavatra sarobidy aloha tsy maintsy mahalala ianao hoe mivelona amin'ilay fahamantarana sy fahagagana eo amin'ny tenanao. Zay na tonga amin'ny Mose sy ny formen'Andriamanitra aloha vao lasa nampiovana ny hafa. Ny zavatra mahafinaritra dia ty manomboka voafehinao ny anao manjerinao. Ny fifehezana ianao manjery dia tadidio betsaka ny langy hafafin'ny devoly ary maro samihafa ny zavatra tiany satana mpahorinanao mahakristiananao nefa tsy rariny le izy raha ohatra ka mijoro ianao dia fantatrao fa tsy tokony eo fiainanao le izy amin'ny fotoana ijoroanao. Tsy lazain'ny devoly mombanao dia misy fotoana tetavinao marina kokoa no zavatra tenen'Andriamanitra aminao. Ianao zao tsika zao mamaky baiboly dia mahita fa misy ten'Andriamanitra efa nitonga ny rofontsika izy ary dia kapaka taminy nasitranatsika zany zao famarinana baiboly. Dia ianao nefa raha vao marary ka misy aretina mandalo dia zao zavatra mitranga adino le tenin'Andriamanitra fa le teny dokotera sy ny tenin'olona manodidina io aretina io fitrangana io raha vao mitoy ohatran'izao dia tsy maintsy zao nefa rany io. Dia zay ny ataonao amen no le hoe ianao tsy natao marary. Hitanareo andao hoe taritina tsara le fotom-pisaina sy le toe-po anan'le fomba fijery matotra tsara ao amin'ny Kristy ahatonga anao teny ho mpandresy mandrakariva miaraka aminy. Mila saina avo zay le fisainan'i Kristy mihoatra noho ny fahatsapahany hita maso ianao raha tonga dia iaina ny fiainana mahagaga miaraka amin'Andriamanitra. Efesana zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy raha tsika eny baiboly Efesana toko faharoa ny andininy fahaenina zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaranatsangana isika ka niaranapetrana any an-danitra tao amin'i Kristy Jesosy mba asehony amin'ny anoavy ny haben'ny hareny fahasoavany amin'ny famoram-panahintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Hitanareo Efesana toko voalohany koa ny andininy faha 1 ka andininy faha 2 ambony lavitra no fanapahana sy ny hery sy ny fahefana rehetra sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tondronona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny hoavy koa dia mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azo lohany mpanapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana. Ny fiangonana tena Kristy ho anao na tonga
Jesosy nampanaiky sy ny hery sy ny fahefana rehetra. Rehefa ao anatinao Jesosy dia fiangonan'i Kristy ianao. Dikan'izay tsisy hery navelan'Andriamanitra hiotranao zany feo ambany faladianao ny hery sy ny fahefana rehetra eto an-tany tsy amin'izao fiainana izao ihany fa minoaviko. Alleluia, alleluia. Ny toerana misy antsika any an-danitra eo kavanan'i Jesosy. Any an-danitra zany tsy taka ny flesy zany. Tifitra flesy ianao tsy mahazo roplanina akory. Ary raha vao zavatra ngezangezana alefanao ka mavesatra verina aminao ihany. Ohatr'izany Satana atoato ho an'ny olona manapahatsapana fa avy ny toerana nanentan'Andriamanitra azy. C'est pas la flesy alefany devoly verina any amin'ny mpandefa somatsara. Dikan'izay ianao tsy voakasika fa Satana raraka. Ozy izy ny Baiboly nampitoeriny niaraka taminy eo Kristy toerana hafa atao ohatranao toerana hafa zany ambony lavitra amin'ny fanapahana ny hery fanjakana tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa minoaviko io e. Ozy Jesosy nataoko ambony sy manam-pahefana amin'ny fahefana sery rehetra ianao. Ny faratsiniana atao zany le hery tsy fantatro mety hoe hery ve hiasy ohatra avela ho izy hiasy. Alléluia. Cancer tsy maintsy menjera amen. Fahaverezan-tsaina miala maina amen. Fanoherana tsy fanaperana akory. Alléluia. Inona le olana Jesosy vaolana amen. Izy efa teny netiko ianao niaraka tamiko mombanao ao anatiny mifanako ao anatiny le fanatany amin'ny Genesis iny ao izy zao. Raha misokatra kely ny masom-pananao dia miara-manaiky tsika eo amin'ny Kristy ny repasoavana rehetra misy eo amin'ny fiainanao amin'ny fahateram-baovao. Tsy ianao intsony ny tanondrika hijery pointure fa mivelatra lavitra mandinika ny lanitra ary mendrany fa trop ianao. Fantatrao ataonantsika somary vatsika kely va kely fotsiny totra vana kely fotsiny hoe vana kely avereny vana kely fotsiny finoana hoe ozy izy ny Baiboly zavatra rehetra ain'Andriamanitra zavatra rehetra ain'olona. Inona zao zavatra vitan'Andriamanitra fantatrao? Nisy fotoana Jesosy namaky rindrina tao olona fahafatesana namaky rindrina izy. Ho anao zao dia tsy normal mamaky rindrina fa ho avy fotoana masonao ahita mety andehako efa tonga riny efa ny amin'ny verina eto. Inona ty famarinana ty mila mijery avo ianao miaraka amin'Andriamanitra. Atovy tanao mila mijery avo avy ianao mila mijery avo ianao. Zao no lazain'i Jesosy eno tsara atovy tanan'izay miaina. Zao no lazain'i Jesosy. Hitanareo teo tendrombohitra teo Mosesy dia teo koa Elia. Fantatsika ny tantara iny Luka 19:20 Luka 19:20 zafady teo amin'ny ilany teo Elia teo amin'ny ilany teo Mosesy teo ampovoany Jesosy. Elia sy Mosesy tsy nahazo teny mivantana avy any an-tany zany nampatan-tsakafo sy mpanao fahagagana azy hoe ty ny zanako malalako izay sitrako izy no Eloy. Fa kasitran'Andriamanitra mivantana hita maso sy fidiran'Andriamanitra tonga dia manam-porofo hoe zanako. Jesosy rery nahazo an'izay, Mosesy tsy nahazo an'izay, Elia tsy nahazo an'izay. Ao amin'ny zavanimpoly Mosesy misy ministera-pamonjenao. Voalohany Mosesy no nijoro tsy naharingana ny zanak'Israely tany anefitra rehefa niteny Jehovah hoe aringako daholo amin'izay rehefa tesitra fa amin'ny alalanao no mironako taranaka vaovao amin'izay. Dia ozy Mosesy hoe raha voataonao zany afa-baraka ty fireneny ty ozy izy. Afa-baraka ny olonao ary ianao mihitsy no afa-baraka satria mody navoaka ny tany Egypta dia naringany tany anefitra daholo ny marina zany eny any. Hitanareo nahavaovonjy olona latsaky ny 3 millions izy. Misy ministère messianique famonjena tao Mosesy akaiky limité. Tao Mosesy koa misy ministère de guérison fanastanana satria rehefa nanomboka ny kekery menarana mahafaty dia natsangana menarana varana tandidon'i Jesosy dia zenjeriny dia sitrana daholo boka tsy boka fanomanana amin'ny fanastana ihany koa hoe kilalaon'i Jesosy ny manasitrana. Tao ministère ny Mosesy koa misy délivrance
ministère nasa fanompanafahana satria efa zato nampahorona ny zanak'Israely fa nitsahatra ilay izy rehefa nanangana Mosesy Andriamanitra tadreo ny tanan'izay mety io no nilanany Mosesy teo an-tendrombohitra zay ny farany tamin'izay fahagagana avoleta vita Mosesy reny ny ordinaire tamin'i Jesosy fa nanomboka niditra mihoatra no izay vita Mosesy nataon'i Jesosy zao tontolo zao no vonjeny Jesosy fa tsy olona lasaky 3 millions tsy mareteka ao an'Andriamanitra ny olona rehetra ny délivre mianaran'i Jesosy fa tsy ny olona lasaky 3 millions tsy mareteka ao an'Andriamanitra ary nen Jesosy alleluia ary nen Jesosy ny fanasitrana izy mihitsy ny fanasitrana tezitra izy manasitrana faly izy manasitrana tomany tamin'ny Lazarosy izy manasitrana teo amin'ny synagogue izy sady nanongana nefa nitonga koa malemy nampahiraty nidika an'izay tsika izy matory izy tao an-tsampokely mbola manao fahagagana ihany dika an'izay zay zavatra farany teo amin'ny vitan'ny Mosesy dingarin'i Jesosy dia mihoatra ny nataony Eli indray ministère fahagagana tamin'ny andron'ny Mosesy nisy maty nitsangana fa tamin'ny andron'ny Eli maty rehetra hitany dia natsangatsangany daholo izay nifanina tamin'ny teny kanino n'Andriamanitra zareo ny baiboly fa nanangana tamin'ny maty izy dia jenareo ny eny Eli nitsahatra teo amin'ny zaza maty vovetivety fa ny eny Jesosy natombony tamin'ny maty vovetivety zanakavaviny zay ilay zanakavavy mpitondra tena taonay nandeha alevina natsangany Lazarosy maty farana tany am-pasana nandana ny vangina tany am-pasana dia nivelomony avy eo ny tenany mihitsy nitsangana tamin'ny andro fahatelo tsy mahareteka ao dia jereo reo zavatra nakiroa reo mitambatra ny asa fanompony Eli zay fahagagana iverinao fa farany zay vitany Eli hoe mahatsiravina sy mampitararakivo mihitsy tena enjany zany misy Jesosy ordinaire reny zao ty misy extra satria ny fiarahana amin'Andriamanitra mitombo sy mandroso foana ary Andriamanitra ny tena sy nampanantena ny zavatra tokony hitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika zao vanim-potoana iainantsika zao reny zavatra nataon'i Jesosy reny hatramin'ny Lazarosy maty farana tany am-pasana natsangana reny izy Jesosy ny zavatra farany zay tsotra basy tokony engana fa misy zavatra lehibe mbola tsy vita ozy izy rehefa tonga eny ankavanany ray tanterahako amin'ny fiangonana satria zay tsy vitako tamin'izany hotohizako amin'ny alalanao tsy zany no tenteny foana fa Jesosy no teny an'izany zay akany amin'ray ozy izy zay mino azy asa tokony ataony kio ary anao asa lehibe noho izany azy izy anao asa lehibe noho izany azy izy ny asa tokony ataony kio zany hoe ny asa toko zany efa fanoany tsaiky mifandraisanao an'le teny ahoana ny connexion anao amin'le teny Jesosy miteny sotra zao mino anareo ny asa nataoko dia ataonareo koa am'izao am'izao aloha ny asa taoko no ataonareo am'izao aloha zao am'izao fotoana itenenako zay présent amin'ilay fotoana itenenany fa zao anao asa lehibe no zay nataoko rehetra hitanareo hatramin'izay nareo rehefa tonga ny ankavanany ray zao Jesosy ny ankavanany ray ianao mino azy inona ny fomba fijery tokony ananana iomanana ahatonga n'ilay asa lehibe sy mihoatra no zay nataony ho tanteraka eto ambony tany amin'ny alalanao sy maretreka ao an'Andriamanitra tamin'i Jesosy teto tena hangan'olona maty 10 taona tany am-pasana izy fa tsy vitany 10 taona le olona maty tany am-pasana tsy vitany aloha fa tsy maintsy afoaizina ny andro satria maika niraka amin'ny fanamasina izy fozy izy amin'ny alalako ao anatinao sy ny fanahako mahafanahy Kristy ao anatinao dia ho tohizako amin'izay minsy mahatoky samy setrasetra manapatrapana fahalehibe aza ny fanohizako an'izay mbola tsy vita amin'ny alalanao le asa lehibe sy mahaletena raha miteny an'izany metanetana ny foko amen satria fantatro fa mpampianatra tsy mandaiky Jesosy ianao mety ianao erreur fa Jesosy tsy manao erreur zany efa miteny ary fatany tsara ny alehibeany zavatra teneniny fa maton'ny teny izy natao hitranga le tsy natao hitranga ataotr' zao ny tanan'izay miteny natao hitranga le izy io manjoanao io zany
raha mbola latsa-danja n'izay zavatra nitrangana taon'i Jesosy tato dia tadidio zay dia vita. Halleluja. Tsy faly veto anao le riva ndao le tsika hiditra lalindalina kokoa toatra hoe hiditra lalindalina kokoa tsika hoe ohatra n'izy ianao sy ny fahatsapahana miasa ao anatinao. Zao mivolaza amin'ny baiboly ndao le tsika hijery verset biblika anankiray ny aretina rehetra ozy izy baiboly dia fampahorin'ny devoly daholo. Zany na tonga Jesosy nandehandehanana sitrana zay rehetra marary sy nampahorin'ny demoni asa toko fafolo andiny fahavalina amin'ny telopolo. Raha ianao zao mino mandray izany teny zany dia tokony anam-piadanana amin'izay ianao, tokony anam-piadanana ny aretina rehetra zany ara-panahy, aretina rehetra dia ara-panahy satria asan'ny devoly ny aretina dia ianao tsy tokony hampanahiky ny sainao sy ny fonao zany hoe marary ianao. Tozao ny tanazeny ny antony dia tsotra sy lôjika eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra sy ny olona nateraka indray ny fahatsapahana aretina zany. Eny ny fafahana men'Andriamanitra antsika rehefa avy any ohatra misy pesta ara-tsientifika ny pesta dia mahafaty ary fiampitan'ny aretina io aretina io dia vetivety kely amin'ny alalan'ny rivotra sy amin'ny alalan'ny fifampitakosokosenana amin'ny fofonaina dia mampifindra azy pesta. Io aretina io dia hoentin'ny voalavo ary voalavo nampiasain'ny devoly miampita any amin'ny olona vo lavo matetika. Dia zao zavatra mitranga amba olo mavonjy ianao dia etrreto ty famarinany ty ny rahan'i Jesosy mokorianao anatinao. Misy rangahy zay tao hoe John G. Lake tany Afrique du Sud olo misy an'le aretina valina aretina tao hoe malaria le aretina avy amin'ny tazoboky reny dia tena nandripaka be fa tsy nahita mpanafany teny zavatra mitranga zany ao anatin'le izy niaina tao amin'ireo olon'ireo fa ny zavatra mahavadiny kekereo moky izy fa tsy mety marary. Dia zavona mihitsy zany satria ny olona zany tonga dia efa samy maka ny tandrify azy daholo fa ny angaray tonga dia vakivakiny eny amin'ny olona eny dia sauveny daholo zay marary pestoko zany ny aretinao treny koa tsy atahorany. Ary misy fotoana aza hony tena napetraka teo an-tanany mihitsy le microbe reny dia sokafana dia jina tamin'ny microscope tonga dia maty daholo le microbe fa tsisy velona tsony. Olona ohatranao tonga dia ny siansy ny sientifika mihitsy tonga dia nanatona azy hoe tena tsy lôjika raha olombelona ohatranao tsy voro fa zay olona famafao marary rehetra vita daholo izy tsy voro satria nanapahatakarana izy nampahanekeny ny saina na ny sain'i Kristy izy zany tsy maty ny aretina zany ny rahan'i Jesosy mikorina ato anatika naizanaiza lehako manana tombotsy manokana metranao ny olona rehetra miaraka aminy dikan'izay tsy natao vaty ao anatin'io mandidy an'io ohatra zany ao anatin'ny say lasa izy namonjy ny olona vita ny mission tsy naninona izy tsy naomby tamin'ny aretina rehefa te hody izy dia nandeha ody normal. Halleluja. Kitanareo ny problème sakana ao anatin'ny olona ny tsy fitoeran'izay fahatakarany amin'ny fandresen-dahatra ao anatiny. Raha resy laty ianao dia tadidio mangina ny siansy raha zao tontolo zao ny victime zany zay tsy manan'Andriamanitra ianao atao hiavaka mety isy ariva oniranao ary na leo kavananao fa tsy hikasikasikasika anao zany fa mifanitona foana izy dia tamin'ny talata moa zay nandeha tany Basapito dia nanomboka hatramin'iny ka hatramin'izao sy nihetsika tsony le izy. Vokatra n'le fanitony zany dia ohatra narary be ty tratrany ty dia netiko taty moa izy zay mianaka mivavaka eo dia vao niteny iny pasteur eto izay afaka izy bebe osa tonga dia efa sitrana le izy nefa voan'le izy na sisy ty le izy tsisy ty. Anahana ny zavatra niseho dia pasik'Andriamanitra
Za zany narary torana zany tany ampiasana zany ny andohan'ilay izy tamin'ny 2011 dia areto maso ny andohan'ilay izy narary maso zany narary zany masoko avy dia na io feo zany za dia rehefa miseho zany le feo misofoko havanana dia narary be mihitsy ny masoko avy dia avy eo zany torana dia niraikitra be mihitsy ny lelako dia avy eo moa dia niditra hôpitaly aho zany dia nandritra ny adiny roa teo zany tany amin'ny hôpitaly dia tafavoaka ny hôpitaly zany ohatra ny hoe tsy nanino dia tonga zany le pitso dia hiverina indray zany izy dia nikaikona be zany ny tanako dia mivoaka farorabava be mivavako dia tsy niraikitra indray ny lelako dia nidelivrena mpanompon'Andriamanitra dia tao anatin'ilay izy tsy naninona zany dia misy izy ilay mpanompon'Andriamanitra misy antson'Andriamanitra ndrio misy izy fa bloqué-ny devoly ilay izy dia tao anatin'izay dia ohatrany tsy naninona aloha zany dia tamin'ny volana ho teo indray zany izy miverina ilay izy dia rehefa miverina zany izy dia nandritra ny 2 andro zany nandoa nametrahana mpanompon'Andriamanitra tanana zany dia nandoa nandritra ny 2 andro dia nisy fotoana tena tsy nahita toro mihitsy dia tsy nahinan-kanina zany tao anatin'izay dia nandefa mesazy tany amin'ny pasteur Rodolphe zany hoe mba hoe tao mibavaka fahatena reraka be ao za sady tsy mahita toro tsy mahinan-kanina dia avy eo zao ilay izy tsy miverina intsony dia raina Jesosy fa tena hoe Jesosy nanafaka anahy dia raina Jesosy.